Nisy ny fihaonana teo amin'ny lehibe ny masovifondrofondrona européenne sy ny mpikambana eo anivon'ny JPM na ny jeune patronat de Madagascar teny amin'ny café de la gare teny Sorana. Nampiantso ny solon-tena maharitra ny vondrona européenne miasa sy monina eto Madagasikara ireo mpandraraha eo anivon'ny JPM na ny jeune patronat de Madagascar androany natao indrindra mba afantarana misimisy kokoa aiza ho aiza ny fiaraha-miasan'ny firenena malagasy sy ny vondrona européenne eo amin'ny sehatra ara-toe-karena. Zavatra voalohany nalasanay zany dia amin'izao fotoana efa vita zany zao ny PND, plan de développement, plan national de développement. Miala amin'ny PND tsika jerena amin'izay hoe ahoana ny fomba mpandrosoana ny orinasa. Nefa fantatritsika fa ny orinasa amin'izao somary sahirana. Izay no ilaina ilay fanampiana avy any amin'ny sehatra samihafa, sahala amin'ireo Banque mondiale, sahala amin'ireo Union européenne, izay partenaire Madagascar. Izay zany no tian'ireo fantatra, izay no tonga anay nalasa an'izareo mpanazarana taminay hoe inona izay fanampiana voakomena. Mpiara-miombona antoka amin'ny firenena malagasy ny vondrona européenne raha ny voalazan'ny lehibe ny Masivo ary tokony atao izay anarenana ny toe-karena malagasy. Anisan'ny nasiany lehibe ny Masivo ny vondrona européenne Andriamatoa Antonio Sanchez Benedito Gaspar teny ny mikasika ny fandarana asa Procom izay anomboka amin'ny volana janoary. Araka ilay andresana taminay teo misy an'ilay projet Procom izay misy 8 millions d'euros afaka nampiana ny sehatra tsy miankina. Dia amin'io vola io no anovanay dedikasy izay jerevana hoe afaka hoampiany zareo ve satria. Izany hoe io zany fanampiana afaka anafanganana ilay fampandrosoana ny orinasa amin'izao fotoana izao satria araka ilay teniko teo ny voaka amin'ny kristika izao ikan'izany kelikely ny entimanan'ny orinasa amin'izao fotoana izao. Dia noho izay fahakelezany entimanana izay tsy maintsy mila fanampiana ao ivelan'ny orinasa ny mpitondra mpitondran'ireo orinasa. Dia na io fanampiana io avy amin'ny banky na avy amin'ny tsena na avy amin'ireo mpamatsona. Misy ny fanampiana eo amin'ny resaka fiofanana ary mety hisy ihany koa ny fanampiana eo amin'ny fanondranana. Ny andraikitry ny fanjakana kosa raha ny voalazany avy eo anivon'ny JPM dia ny anamaivana ireo dingana rano ho fanatsarana ny tontolon'ny fandrarahana.